eo ambany fiain'Andriamatoa Andry Rajoelina, filohan'ny Repoblikan'i Madagasikara, ho antsika eto Toamasina sy ny vahoaka malagasy tsy ankanavaka. Ny sabotsy 15 Jona 2024 fanokafana amin'ny fomba officielle ny Miami Toamasina. Ndao ariva amin'ny taona isika rehetra eo amin'ny esplanade Miami Toamasina manomboka amin'ny 2 tolakandro. Izy fampisehoana goavana iarahana amin'ireo mpanakanto anafana izany rimka. Dalvis Kwachangano mikisaka Kwachangano mikisaka Kayamba tena izy Blastin DJ Scretix Is etsika samihafa arahina fampisehoana jedo. Ndao isika hiaran-kafy ireo toerana mahafinaritra rehetra ao Miami Toamasina. Toy ny parc Miami, misy ny kiosque coquillage, ny jardin des amoureux, ny place badamier, ny village kiosque sy ny maro hafa koa. Samy azo ny tandrifiaziny tsirairay. Ny alahady 9 Jona 2024 sady feraha amin'ny faly ny mpianakavy noho ny fetin'ny ray. Dia izy fanehoana sy fifaninanana ara-panatanjahantena eo amin'ny terrain mixte, skatepark, workout, sakafo sy zava-pisotro amin'ireo foot-courte sy village kiosque, show jedo isaky ny adiny ray manomboka amin'ny 9 amin'ny fitsidiana ny parc Miami. Dia misy ny tapakila fandraisana anjara 500 ariary raisina eo amin'ny vavahady fidirana ampitany résidence. Tongava maro entaniny namana sy ny fianakaviany. Miami mirahina ary mifankatia.